Setry ny fandripahalemana milamindamindratsi any amin'ny ilany atsimon'Nosy iny raha ny fanazavana izay nentin-Ramatoa Angèle Solange solombavambahoaka avy any amin'ny faritra Anosy nisy vokany tokoa ilay opération coup d'arrêt tanterahana tany amin'izay faritra izay farany teo maniry moa izy ireo ny hitohizan'izany etsika izany. Nahitam-boka ny asa mitandro filaminana tafiditra amin'ilay opération coup d'arrêt izay nambaran-Ramatoa Solange Angèle solombavambahoaka voafito Amboasary Atsimo. Nisy arak'izany ny dahalo tratra tany Fotaka ka entina ho tsaraina androany any Amboasary Atsimo. Ny opération coup d'arrêt moa zany dia hita izy igny fa tena namokatra fa mbola miandry ny fitohizana zany zahay amin'izay fotoana zao. Dia ny resaka dahalo tratra, misy dahalo tratra ao Amboasary izay dahalo avy agny Fotaka izy io dia ho transféré n'androany agny amin'ny tribunalin'ny Fort Dauphin ka mino sy manantena zany zahay satria efa misy taratasy be dia be aty aminay aty fitarainan'ny vahoaka momba ny olo io ary tratran'ny gendarme io izy io ary isaorana tanteraka ny gendarmerie zay nafahatratrarana anazy zay Andriamatoa Resosohany agnaran'io dahalo ary tena efa betsaka ny olona matiny ny tanànany dorany amin'ny faritra ny Fotaka igny ka hoentina amin'ny fitsarana zany izy io androany dia matoky ny fahendren'ny fitsarana zany zahay fa dia ho faiziny araka an'izay sahaza anazy zany io dahalo io. Dia ny manaraka moa zany ny resaka fandriam-pahalemana ankapobeny dia efa mba manomboka milamindamina amin'izao fa mbola misy ihany ireo commune zay tsy nandalovan'ny coup d'arrêt ny opération zany mbola somary mikorotandrotana kely. Tsy mbola milamina kosa ny raharaha izay nampiady ny fokotany roa tao Amboasary Atsimo. Tsy mbola vita ny fampidiana ireo mponina vao Andrano-damba sy Ambatotsivala. Mampalahelo ihany koa ny solombavambahoaka Solange Angèle fa lasa variana miandry ireo vahiny ireo miaramila sasany any toerana. Mbola tsy milamina azo lazaina hoe mbola tsy milamina satria mbola tsisy tafody ihany na ny Andrano-damba na ny Ambatotsivala ary miezaka moa zany izahay hampihaona an'ireo olona roa reo fa tsy ho avela hiady foana io satria tsy mety zany samy malagasy hiady nefa misy mpitondra fanjakana tokony afaka handamina an'izany ao Amboasary ka dia atohoato zany zahay dia hijery zay fomba hiantsoana an'ireo olona roa totareo ary hiezaka ny tonga dia hamirana an'izay fihavagnana zay. Amin'izao fotoana zao koa moa zany araka ny antso an-taribiny azonay teo dia efa lasa agny Andrano-dambo ny mpitandro filaminana hijery an'izay filaminana an'izay satria ohatrany hoe miaramila anankiroa fotsiny ry sisa miandry fa lasa miandry an'ilay vazaha mpanao safira indray le miaramila napetraka agny ka nahazo anto zany zay fa efa ho voavaha koa zay olana zay efa hidinagna toerana koa zany ny groupement ny Fort Dauphin hijery ny fomba hitandromana filaminana ao Andrano-damba satria ny vatan-dehilahy rehetra amin'izao fotoana zao dia efa lasa nody agny fa ny vehivavy sy ny zaza dia mbola tavela ao Amboasary ary dia mbola naovana antsoava amin'ny fitondram-panjakana momba ny sakafon'ireo vadin'ireo lehilahy ireo satria ireo olona reo dia 900 ny totaliny ary dia tena sahirana tokoa amin'izay fotoana zao tsy afaka ho apetraka fotsiny an-tanety egny ireo olona reo fa dia tsy maintsy hojerena tsara zay fomba mba handraisana azy agny Andrano-damba. Fa mbola momba ny resaka ady amin'ny asan-dahalo izay ihany dia nanamafy ny tsy tokony hanesorana ny komandin'ny kompanian'ny Gendarmerie any toerana ity solombavambahoaka ity toy ireo solombavambahoaka namany avy ao amin'ny faritra Anosy.